misy ange dia tena hoe inimaginable rehefa nandinika an'izany hoe Virgin niteraka. Olona zao rehefa tena nahalala tena hoe zany manao zany travail zany tena marary nefa diny hoe ahoana nanekeny Maria Virgin izy dia teraka mpamonjy. Fa tena nanaiky Maria fa raha tsy nanaiky Maria dia novaina ny destiné Maria fa nisy olona hafa any afaka nampiasain'Andriamanitra fa nanaiky izy na dia tsy takatry ny saina maha-olombelona zany. Mety tataraina eto zany androany fa rehefa tena niaina raha iainanao zany dia tena mety hoe ahoana fanontaniana anatin'ny fiainanao ao anatin'ny sainao anaiky tokoa ve ianao anaiky lazain'Andriamanitra tokoa ve ianao anao an'izay zavatra tenenin'Andriamanitra zao. Andaontsika tsy ampiasa an'Andriamanitra fotsiny hoe mila zavatra fa tena fitiavana dia fiombonana an'Andriamanitra. Jereo fa rehefa manana fiombonana an'Andriamanitra tsika dia zavatra ety ivelany no hovain'Andriamanitra fa ny ao anatinao ny état du cœur anao fiarahanao sy fiombonanao amin'Andriamanitra ny toe-ponao fatsapanao anaty mihitsy no hovain'Andriamanitra lasa tsy manam-panahina intsony ianao mora manaiky n'Andriamanitra ianao mora miaina ny tenin'Andriamanitra ianao mora anarina kely ianao raha misy zavatra fahadisoana ao amin'ny fiainanao raha misy zavatra hoe décision ratsy no entinao teo amin'ny fiainanao dia mora lahatra ianao rehefa tena manana fiombonana amin'Andriamanitra. Mino fa izay fizarana kely izay dia mety afaka namangony fotsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Mety hanova ny fiombonantsika miaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra afaka hanova zavatra eo amin'ny fiainantsika dia isika izany. Isika ilay fahavalontsika fa tsy misy olona ankoatrantsika fa isika ihany fahavalontsika mahatonga ny olana eo amin'ny fiainantsika tsy mivana mihitsy. Andaontsika hivavaka mba hiverina aminao ny fanekentsika n'Andriamanitra sy ny fiombonantsika amin'i Jesosy dia asan-drato mivavaka. Ray masina tsara indray izay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra betsaka anao izay ny fahamanginao satria tena tianao izay araka ny voalazanao manao hoe fa ny zanaka tiana no fahaizana. Jesosy ny famaizanao Jesosy malala dia tsy hoe ratsy rehefa raisinay fa tena hoe fitiavana tahaka ny fitondranay ny zanakay ihany ny fitondranao anay dia zanaka tiana dia anarina mandrakariva ahitsy mandrakariva. Jesosy mety misy fotoana izay diso motivation anay amin'ny fiombonanay aminao mety mbola zavatra ety avelany ihany fa tsy manova ny ao anatinay mihitsy ny amin'ny fanaradianao hifonanay anatrianao zany Jesosy. Androany ianao mamangy anay Jesosy mba tena tokony hiverina amin'ny fanekena sy ilay fiombonana marina aminao izay Jesosy dia mifanekena ny teninao fiombonana ny teninao Jesosy malala mba ho hitantaratra ety avelany mba hahafahan'ny hafa Jesosy mioty ihany koa Jesosy ilay vokatra ao anatinay dia vokatra ny fanahy amin'ny alalan'ny toe-panahinao izay mari-toerana ato anatinay. Mankasitraka fenonao izay Jesosy ny amin'ny fotoana androany sotra ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra fanovana ao anatinay fanovana ny attitude-nay fanovana mombanay manontolo satria Jesosy malalo fantatray fa rehefa miteny ianao dia tsy maintsy toza ny zavatra izany fa izay mila manaiky mila manana fiombonana tsara aminao fotsiny. Dia raiko mandrakizay ny anaranao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleluia. Amen. Daontsika hitehaka andraisantsika ny tenan'Andriamanitra. Alléluia. Mbola mameno fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiombonana marina amin'Andriamanitra. Araka ny fanifasan'ny mpanompony teo, ny fiombonana marina miaraka amin'Andriamanitra dia tsy manao araka izay fanaony hafa. Ny fiombonana marina amin'Andriamanitra dia tsy manaraka ny logika sy ny expérience amin'izao tontolo izao. Tsika saina amin'ny manaraka n'Andriamanitra dia tsy mandeha araka izay eritreretintsika. Amen. Izany aloha sa tsy amen. Eto am-piandohana aloha eto am-piandohana dia atao hifanaraka tsara tsika. Fa sao dia ohatr'izay hoe tsy izany ny eritreretiko fa izay eritreretin'Andriamanitra no tsy maintsy ho arahantsika. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra teo ampatsahivoko kely Galatiana 5:17 mifanohitra hozy izy nofo fanahy. Nofo manohitra fanahy, fanahy manohitra nofo. Aisaka ireo anankireo ao anatinao ihany.
tsy hoe any ivelany iny aza andositra aniny fa iny fanana za andositra aniny fa iny nofo ny tenanao ihany nofo ary ao aminao ihany fanahy ao zany zao no fandirodrivotra isan'andro dia inona moa mahatonga ny sekolim-panasitranana moa rapitso zany fa inona mahatonga ny olona marary satria mahazo vaina fandirodrivotra ao fa tsy avelany ahazo vahana fa rehefa mahazo vahana ny fanahy dia hafa mihitsy ny fomba fieritreritrintsika amen toetra anankiray zao zay tsy dia tiantsika eto tsisy afaka ny teny mihitsy tena ny za rehefa niaraka tamin'Andriamanitra za mandevitra foana zavatra tsy dia tiantsika loatra zany mandevitra zany raha niara-nofo fa osisy tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra tiako dia mandevitra ianao mety amiko dia anao mandevitra dia ao fandirodrivotra ao ka izy kosa ve ohatr' zao dia za ve dia tsy réagir za ve dia tsy teny mihitsy za ve dia tsy anao ninninina mifanohitra ao mikorotana ao anatiny le izy mpanjatra mahafinaritra dia zao ianao zanakan'Andriamanitra ao anatinao le fanahy masina dia rehefa miteny hoe tokony handevitra ianao dia zay zany fa raha ny lôzika ny tany tsy mandevitra raha lôzika ny tany dia tonga dia hoe valio izy Korintiana voalohany toko fahaenina andimy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo aty amin'ny namanareo nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo iza nefa nambakaina teto za aloha efa be misy olona manambaka mampiresaka be atrambola kely io tena hoe manana ny rariny ianao dia tokony ianao zany tena zany marina za tokony hiteny za tokony zao dia hozy izy efa niteny eto mandevitra ny tsirariny tsy aleo maharitra ambakaina aleo victime mahafinaritra anao fa manao victime ny hafa gamba tsy tsikety intsony zany tsy tsikety zany fa rehefa tena iainana le izy tsy moramora no ianao mody mikatikaty manao an'izao io rehefa aveo ianao hiatrika dia manao an'izao ve ianao rehefa tonga le izy tena mila atrehantsika le fiainana miaraka Jesosy rehefa ampy fiombonana amin'Andriamanitra ianao tsy sarotra aminao zany no mandevitra tsy sarotra aminao zany no mangina ary maika ary ianao faly hoe tena zany victime tamin'ny zavatra anankiray iny so ihany fa zany victime fa tsy sanatria le olona no sahirana no nataoko Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa zao izy izy ny akasitrahan'Andriamanitra io raha misy olona mitondra alahelo ka mandevitra tsy marina no ny fieritreretana an'Andriamanitra mandevitra ny tsy marina no ny fieritreretana an'Andriamanitra andiny faharoapolo fa inona no laza raha tahiny kapohina no ny fahadisoninareo ka mandevitra ny amin'izany ary raha tahiny manao sokosinareo ka mitondra fahoriana sy mandevitra dia izany no sitrak'Andriamanitra rava malalao tompo tsika tsirairay avy zavatra iaina tsika andavanandro zany zavatra tsy mialy amin'ny fiainantsika zany ary manomboka ao an-trano azy zany manomboka ao amin'ny zanakao zany manomboka ao amin'ny vadinao zany dia aveo dia tonga any an-dalana ianao eny anaty bus na eny amin'ny fiara eny amin'ny fandehanana fiara eny impiripiry ho anay mitondra fiara moa zany dia impiripiry faly be eny an-dalana iny fa tsika efa nitezay ny tompo rehefa mitondra fiara aleo izy rangabe efa ianao zao priorité dia aleo ranga izy dia efa maika izy mety marary ny kimbony dia maika amin'ny fotoana toerana izy na tsy fantatriko zay ao an-tsainao matoa izy maika be ohatrin'iny io tena fitezana mihitsy zatra iainana andavanandro zany fitezana mihitsy raha veny andala ho anay lehilahy moa zany za taloha hatram'izay raha vao misy mandehandeha mafy eny an-dalana eny dia ohatrany tsy tatika tsy zakako hoe tokony resiko iny azonao zany zava-misy
fa manininy mandeha mafy dia zako ny mandeha mafy za koa afaka mandeha mafy dia manininy mandresy anahy dia iny koa afa manaraka dia fa didritrety eo amin'izay le nofo sy mifanaka hitako atao anaty mafanafana be afava be rehefa le hoe iny fa mifanintsikintsika zany tsy tenenina tsotsy olo leo akaiky hoe inona ny mahazo azy fa ianao zany fa inona raha fanao nanenjeny izy zay moa mipetraka eny Ambohimangakely dia le lalana iaingaina eny mahitsy be malalaka be dia mandeha mafy daholo dia tadidy tôbila anankiray tadidiko foana tsy sevitra mihitsy izy fa mafinaritra be rehefa mitondra tôbila Citroën zay le fiara tsy teneniko sao dia misy havanareo eto fa izy dia tena conduite dangereuse ny ataony fa tianenjika azy foana dia tsy azoko izy misy fotoana dia sakana ny tôbila lafa dia oza tompo zao le izy mila manamboatra fotsika mila misaintsaintsika hoe inona ny zavatra tokony atao inona ny zavatra tokony fietsika rehefa manoloana zavatra mety hoe rary tokony ataonao mety zavatra mety hoe tena mampitondra fahorinanao nefa ozy izy ny tompo hoe tena mety aloha io amin'ny toerana mety anao fa tsy amin'ny eritreretinao jerevy tsara nefa zany mandefitra zany ane miainga avy amin'ny fitiavana 1 Corinthiens 13:7 safiry izay tsy tadidiko 1 Corinthiens 13:7 hoe mandefitra ny zavatra rehetra zay le fitiavana raha venao zany tsy mandefitra tsy ao anatinao mihitsy le fitiavana nefa tokony ho fruit zay le resatsika tokony ho vokatra mivoaka ao anatinao raha vao misy zatra manafitoana kely dia tonga dia le vokatra no mivoaka dia zay ihany koa ny olona zay mitady fahendrena amin'ny Jakoba 3:7 ny fahendrena avy any ambony dia mandefitra mino fa androany misy olona be da be tonga dia tena vao miseho le zavatra zay mety tsy mora le izy fa rehefa vitanao le izy dia maivana be ianao mety tsy mora le izy anisan'ny toetra ihany koa zay mila hiatriatsika amin'le tsika ampivombonana tsara amin'Andriamanitra tsy arakaraka zavatra eritreretintsika dia le tsika misy manenjika izy ny ten'Andriamanitra matotoko 5:50 sambatra zay enjena izy amin'ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'Andriamanitra aza ny fanjakan'Andriamanitra noho ny fahamarinana fa tsy hoe manao tsy mety ianao dia za aza enjena fa tsy mety ataoko ihany fa rehefa mitoetra manana toetra n'Andriamanitra ianao manana ny fahamarinana ianao ka raha misy manenjika ianao dia faly ianao satria ny olona faly mahatsiaro sambatra zay le tsy lôzika ry havana malalo amin'ny tompo izy ny ten'Andriamanitra hoe miovao izy amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra dia iny zay tsara zakasitrahana no maharary zavatra tsara io toetra tenenin'ny tompo antsika ohatra ny iverintsika hoe sarotra be io tsara io mety io maninona moa Andriamanitra ny teny hoe valy misoa ny ratsy izy zay le izy nefa kitsika kely amarana anazy ao amin'ny Matteo 5 verset vitsivitsy any nivakiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 38 aloha dia hoe efa renareo voalaza hoe maso ny solomaso ary nify solonify fa za kosa milaza anareo aza manohitra zay manisy ratsy anareo fa nazovo mamely tahamaina takolako akavanana natolo azoko ny anankiray ary zay te hiady aminareo tahaka ny akanjonao zay te hiady aminao tahaka ny akanjonao dia avelao azoko ny lambanao ary nazovo anery anao andeha maily ray dia andehana miaraka amin'ny maily roa meo zay mangataka aminao ary laza ilaozanao mihodina zay te hisambotra aminao efa renareo fa voalaza hoe tiavana namanao ary makala ny fahavalinao fa izao kosa milaza aminareo hoe tiavana ny fahavalinareo ary mivavà amin'izay manenjika anareo amen fanohatra ny zavatra zany fanohatra
mitsoka ve ny nifinao dia ahoana tana vidy solonify raha efa lehibe fa na efa lehibe koa raha tato am'ty asa fanompony ty efa raha mato efa lehibe fa naniry nifiny donc possible foana ka zay nify anankiray mitsoka no ny ady amin'ray tsy hoe rehefa nify solony nify dia tena tsy maintsy miala koa nifiny iny raha vo nifinao tsy ataovy ohatra ny malko raha raifinay le nify dia hoe ty efa apetako amin'ny anao ty ohatra ka misy problème ny nifinao fa ny anaty azitsika ve andriamanitra rehetra tsara ndaotsika iombona tsara dia moramora amintsika manatanteraka an'izany fa tsy voatery hoe sarotra be zany tsy voatery hoe sarotra be zany zany tiavany fahavalonao zany ane tsy dia mora fa mora izy rehefa feno fiombonana amin'andriamanitsika raha miteny aza hoe izy amin'ny fahavalonao dia fantatro an-tsainareo mamiotikiodina be sady iny aloha tena iny aloha za tsy amela mihitsy mamela tsisy akanery ty zany tsisy resaka hoe mba ataovy zay mamela fotsotsotra zao fa zay fa hoavy any tompo hoe lambolambony eto tsika mba ataovy calme ataovy en douceur iny mamela dia tiavo izy zay alleloia mafy be amintsika zany zay tsy zatsany tenenina mafy zany tenenenao satria anao ela be eo ihany mifonao mbola lozalolakolana foana tena zao mamela mivavaha amin'ny mpanenjika anao iny isy foana iny efa hoavy ary fotoana mety misy fotoana efa maty anao mbola enjenolona ihany betsaka olona efa maty mbola misy manetsika ionina fatiny zao efa maty izy mbola nina fatiny ihany azonao ve zany reny zao navony reny mbola mahita tenenina be da be nefa olona rehefa maty ataotsika ivavaka tena ngataka amin'ny tompo azo atao tena mitouché atsika zay zavatra ataony hafa aza mamaika atsika ny ampiseho atsika hoe tsika manana ny fahamarinana valiosoa ny ratsy raha eo aminaran'i jesosy misaotra anao zay tompo mankasitraka anao zay satria andriamanitra anao ary tsy miova ianao zay mba tianana ny toetranao andriamanitra satria tsy vita anay zany ampio zay mba tena ho ampy fiombonana ianao milaza hoe zay misaraka aminao tsy mahay manao inana tena tsy vita anay zany andriamanitra fa nony aminao andriamanitra dia andefitra zay nony aminao andriamanitra dia au contraire vao may valinay soa zay manao ratsy aminay vao may entina iambavaka ho tahina zay fahavalonay ary tsy arary ny fonay raha tahina mioatra noho zay zay olona lafa mety fahavalonay satria zany ny antom-pijolonay andriamanitra ampio zay tompo mety tsy moramora zany fa miaraka amin'ny fanahinao masina dia manana hery avy ao anaty zay ahafanay miatrika an'izany dia misotra ray amin'ny anaran'i jesosy alleloia amen ao tsara anao vonina andefitra alleloia ataotsika itiaka mafy iakaram-panompan'andriamanitra mbola toizy diaka ao mba amin'izay anao mafana tsara amin'ny tompo alleloia fetanan jesosy antsika rehetra ny rabantsika rehetra dia mifampitoy ny fizarana natao pastor miamina sy ny fizarana zay nampitondran jesosy ho amintsika ho avy ihany koa androany ny teny izy teo le hoe rehefa ampifiombonana amin' jesosy izy dia mora amintsika zany hoe mandevitra zany rehefa ampifiombonana amin' jesosy dia haitsika ny mangina haitsika ny maneho an'ilay vokatry ny fanahy rehefa tonga ny zavatra miseho ary mikasika amin'izay mihitsy na hoe côté pratique an'ilay izy no hoe tena tiako hoe tena amintsika androany satria mora le miteny an'ilay izy eto sy le hoe rehefa ampy communion ianao dia mahay maneho an'ilay izy fa rehefa tena eo anolon'ilay zavatra tsika dia manahoana tokoa ny réaction manahoana ny
zay manao réaction antsika ve tena arak'izay za aloha tena hoe mbola tena ampianarana fanamasina ary ampianaran'i Jesosy tsy zavatra feno izany tsy hoe tsika matoa mbola toriana eto foana le teny mbola tsy tanteraka amin'ilay izy foana zany tsika nefa tsika efa eo am-piandrasana fiverenan'i Jesosy amin'izao fa tsy fotoana hoe mbola zavatra hafa no imasonana zavatra hafa no tena hoe tanjona fa tena hoe ny aneo an' Jesosy sy anatra ny toetrany alohan'ny iverenana ao amin'ny Mateo toko fa 2:20 andiny fa 7:20 amasekoly fa mana olana androany mihitsiny zany tsy etitsika ty Mateo toko fa 2:20 andiny fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy mankanesy aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po ao dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Mateo toko fa 9:20 andiny fa 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona ta hanarakay aoka izy andany ny tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanarakay. Jesosy ahoana no tenandreo tenandriamanitra roa ny vakitsika ireo toko fa 2:20 fa 7:20 fa 7:20 sy Mateo toko fa 9:20 andiny fa 4:20 ireo. Jesosy io dia manome fahaolana ho an'ny vesatra mahazo antsika isan'andro. Ianareo miasa fatratra ho izy sy mavesatra entana. Ina moa mampavesatra entana antsika? Tsy hoe be asitsika dia hoe mety vesatra zany fa le tena vesatra entana lazain'i Jesosy eto dia isika tsy manam-piadanana vokatry ny zavatra iainana na lalovana vokatry ny zavatra mety nataon'olona anao dia manavesatra ny fonao amam-panahinao. Mety ianao mandalo olana ady sarotra eo amin'ny fiainanao miady tsy fantatra hoe olana ara-pahasalamana ohatra na olana ara-pifandraisana aman'olona na olana vokatry ny tsy fantatra zavatra hoe tena hoe miasa be anao nefa tsy hitanao izay vokany dia lasa manavesatra anao ilay zavatra. Dia rehetrarehetra ireny rehefa meny Jesosy nefa mivaolana voalohany ozy izy dia mankanesy aty amiko. Izay zany aloha voalohany mankanesy eo an-tongotry Jesosy. Tsisy lalana hafa rehetra fa eo an-tongotry Jesosy fiombonana ilay toriana amintsika isan'andro. Mila fandavana ny tena sy ny nofo izany ry havana. Manetry tena magnantona azy. Na betsaka ny zavatra mbola miandry antsika ary betsaka ny adidina ndraiky mangalafo fotoana aloha dia miverena tongotra Jesosy. Dia mandininy fo amampanahintsika eo anatrehany. Mankanesa ozy izy ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana. Fa izao hanome anareo fitsarana. Ahoana atongavantsika amin'ilay fitsarana? Lakile faharoa entony ziogako ozy Jesosy. Izay te hanaraka ao izy dia aoka hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Misy zioga zany asain'i Jesosy entintsika isan'andro. Misy azo fijaliana zany asain'i Jesosy entintsika isan'andro. Inona ilay zioga? Maivana ozy izy ny ziogako. Ao amin'ny 9:30 mora ny ziogako ozy izy ary maivana ny entako. Io le mandany nofo ry havana. Io le matya ny amin'ny tenantsika isika. Mianara amiko ozy Jesosy fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po ao. Rehefa misy mananatra na manitsy antsika miavona am-po ianao sa mandray an'izy amin'ny fanetretrena dia tonga dia mandihy ny tena dia mankatohy ny ten'Andriamanitra. Sa ianao le hoe sy efa henoko izany izy fa vafotsiny anahy. Sa ianao le tena manetry tena dia mandihy ny tena dia miteny hoe Jesosy io tena diso tena leo an'izany toetrako izany. Tsy te handratra olona intsony, tsy te hitabababa intsony, tsy te hanamary tena intsony, tsy te hanimba olona amin'ny toetrako intsony. Tena izay ve tsika?
sao dia mbola any amin'ilay côté an'ilay olona tsy ilay hoe mahay mangintsika fa any amin'ilay côté an'ilay olona izay tsy mandeharaka amin'ny fanahy dia lasa ampiasainy devoly manimba manodidina antsika. Nefa ny ten'Andriamanitra ao milaza amin'ny Romanina hoe izao rehetra izao sisy efa miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra, fanehoana ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa tsy manaiky tarihin'ny fanahintsika dia mandeha araka nofo. Dikan'izay mbola lavitra ilay hoe mitondra ilay zioga sy ilay azo fijalian'i Jesosy. Fa ilay zioga tenin'i Jesosy hoe mora ny ziogako ary maivana ho sisy ny entako. Dia ireo toe-panaraka an'Andriamanitra izay ampianarina antsika eto foana hoe mahay maneho fahalemem-panahy, mahay mandefitra ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra, mpitondram-bavaka, mpanangana ny hafa. Amen. Izay ilay azo fijaliana tadiavin'i Jesosy hoentsika, izay ilay zioga. Hoy izy hoe mianarako kosa izy fa malemy fanahy sady tsy miavina po ao. Rehefa mianatra an' Jesosy ka mianatra ny teny isan'andro tsika, tsy havita nisy ratsy olona zany. Tsy havita nisy ratsy ny rahalanao ianao rehefa Jesosy no ao anatinao sy mameno ny toetranao. Tsy mahavita miala ny hafa zany ianao, tsy mahavita manaratsy ny hafa zany ianao, satria feno an' Jesosy. Izay ilay hoe mitondra ny entan'i Jesosy, mitondra ny azo fijalian'i Jesosy isan'andro. Tsy mandeha araka ny fihetseham-po tsony, fa mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy-masina. Io fihetseham-po io mantsy tena hoe io matetika tena hoe fahavalony fanekensika andeha araka ny fanahy. Rehefa misy zavatra tena hoe tsy araka ny eritreretintsika, tsy araka ny sitrapontsika mitranga, dia mipoitra be ilay émotion manofo, mipoitra be ilay fihetseham-po araka ny nofo izay tsy ahitantsika n'Andriamanitra ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra nefa ny vokatra izay avy eo. Satria mitondra antsika lasa hiteny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, lasantsika maloto foa, lasantsika tafasaraka amin'Andriamanitra isika ary izay nefa ny tena ratsy indrindra. Amin'izao andro izao isika dia miandry ny fiverenan'i Jesosy. Ary izao rehetra izao dia miandry ny fisehoana zanak'Andriamanitra aman-toetra mba hanehoantsika an'i Jesosy Kristy amin'ny fijoroantsika. Ary izay mihitsy ilay andrasan'izao tontolo izao hoe ny fijoroantsika anovany manodidina antsika. Amen. Rehefa mitafy an'i Kristy tsika feno fiombonana aminy dia maty amin'ireo toetra talohantsika, fa velona araka ny fanahy, velona tena hoe mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy-masina. Ary dia hita na dia amin'ny endrikantsika eny any ela izy, hita amin'ny fifandraisantsika isan'andro, io tsy afaka hitsaram-belatsia, fa tena hoe hita eo amin'ny fiarahamonina, hita eo amin'ny mpiara-miasa, hita eo amin'ny ankohonanao mba ho isika ilay zanak'Andriamanitra aseho, fa tsy ilay zanak'Andriamanitra mbola mila entina mbavaka be, satria mbola manimba manodidina, mbola lasa mitondra korotana rehefa tsy miombona amin'i Jesosy. Ary ny tena mahatonga an'izany dia fahavarim-barianana ry havana. Fahavarim-barianana mety hoe mieritreritra ka za zao efa tena avy manompo be ato fa aloha mba tena hiala voly, tsy hoe ratsy akory miala voly, fa fanakalozanao an'izany amin'ny fotoana tokony iombonanao amin'i Jesosy dia lasa ilay zavatra iny no mibanao an-tsainao, ary ny zavatra iny mety mampiditra zavatra ao anatinao mihitsy ara. Mety amila fifantohanao tsy ho amin'i Jesosy fa ho araka ny nofo ampifikitranao amin'ny zavatra ny nofo. Ohatra télévision, ohatra réseaux sociaux. Be dia be ny zavatra alefa devoly amin'izao fotoana izao, mahavariana ny zanak'Andriamanitra. Tsy le fait dia hoe manana distraction ny olana, fa isika manome toerana fahavalo ao anatin'iny, satria tsy ho voafiltretsika daholo ny zavatra mety mandalo eo masinao. Nefa iny alefa ny fahavalo, inconsciemment ianao misy zavatra miditra foana iny alefa ny fahavalo, mahatonga anao ho voafatotra ny zavatra araka ny nofo dia ho tafasaraka tsy hanana fiombonana amin'i Jesosy intsony, fa lasa kristiana ara-nofo isika. Ka dia olana izay fahavarim-barianana izay ka noho izany dia mila mitandrina fa ny devoly tsy misôma zany.
dia voly tena eo akaikinao miandrika ny fotoananao fotsiny izy mila miandrika mitandrina ary mivavaka feno fiambonana amin' Jesosy tsy mandeha araka ny nofo fa mitandrina ny zavatra jeren'ny maso ny zavatra eno ny sofina ny zavatra atao rehetra ary indrindra manaiky tariny fanamasina isika amen miambenao sy ten'Andriamanitra ka mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy Efesiana toko fahaenina fahavalo ambin'ny folo vakitsika inge amin'ny anaran'i Jesosy sady efa mamarapara antsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra veriko ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy dikan'izay mila fanamasintsika nampintsika hivavaka ao amin'ny fanahy izy rehefa tsy ao amin'ny fanamasina tsy feno fanamasina tsika tariny fanamasina vavaka tsy manam-paharetana akory tsika na mivavaka ary tsy fantatritsika akory na zay tokony ho angatahana azy fa mila tsika ho feno fanahy ary tariny fanamasina eo am-pivavahana izy manampy antsika amin'ny fitarainana tsy azo tonoina ho ny tenin'Andriamanitra fa isika indraindray tsy malala akory mivavaha amin'ny fanahy mandrakariva amin'ny fanahy mandrakariva ozy izy ary miambena amin'izany entana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina vavaka fiombonana faharetana ary ao anatin'io faharetana io dia tsindriko kely constance izany hoe tsy hoe androany ianao no mila manana an'izay fiombonana ambavaka amin'i Jesosy zay fa atao fahazarantsika foana isika izao isan'andro izy eto tsy manadio ny tenany mety hoe isaky ny maraina ianao no tena mandro na hoe isaky ny hariva ianao avy mandeha amin'ny journée any ianao dia izay mihitsy ohatra za teny amin'i Jesosy ohatra an'izao fanadiovanao ny tenanao isan'andro zao dia isan'andro koa ianao mila manadio ny fiainam-panahinao mandinika hoe aisany misy loto aisany misy petina aisany misy an'izao dia tsy amelanao raha tsy madio iny dia ohatran'izany mihitsy isan'andro tiany Jesosy andinika ny fiainantsika ohatr'izay fiombonana fandinihan-tena faharetana ao anatin'izay koa ilay constance ary tenen'Andriamanitra eo amin'ilay farany teo fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra tsy ny tenanao ihany izany ny vavahanao rehefa mivavaka ianao ary io tena hoe secret iray tena mampandroso fiainam-panahy intercession io mivavaka ho an'ny olona masina rehetra tena hoe rehefa tarifan'Andriamanitra ianao mivavaka tsy ho centré amin'ny tenanao io vavaka io raha vavaka aloha tsika araka ny teny teo fandinihan-tena fa tsy maintsy apetraka eo fanamasina anatsika hoe vavaka ho an'ny hafatsika betsaka ny olona mandaloado manodidina antsika na mpanompon'Andriamanitra io na eritreretintsika hoe mpintsotro io na mpino ampahirezintsika isan'andro io mila mitondra-bavaka tsika fa tsy vita tsy option ntsony le hoe mitondra-bavaka mihafa fa tena didin'Andriamanitra mihitsy araka io tenin'Andriamanitra io amin'izao andro faran'izao ianao mila mivavaka ny hafa dia mivavaka ho an'ny hafa amen alleluia indrindra mpanompon'Andriamanitra izay mitaizatsika ara-panahy isan'andro eto mila vavaka izy ireo amen ny ankohonanao mila vavaka io lehilahy vadinao io mila vavaka io vehivavy vadinao io mila vavaka ireo zanakao mivoaka ny trano isan'andro ireo mila vavaka fa ny devoly dia mandehandeha tahaka ny liona mihainao zany voaingana ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izany noho izany tsika tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka amen dao tsika hivavaka ary amarana antsika an'izany misaotra anao izay fanamasina misaotra ny amin'ny teninao misaotra fa tsy mitsahatra ny teny aminay ianao isan'andro tompo mampitandrina mampiomana manadio manitsy anay fanamasina ampio izay fa tsy te handeha araka ny nofo itsony na ny fihetsem-po zahay tompo tsy te hanome fitoerana ho an'ny fahavalo tsony zahay Jesosy amin'ny fahavarim-bariana isan-karazany fa tena te hiombona sy te hifantoka aminao amin'izao alohan'ny iverenanao izao Jesosy te ho anisan'ilay zanak'Andriamanitra izay ho aseho anao zay tompo aneo ny vokatra ny fanahy isan'andro sy ny toetranao Jesosy Kristy amelona ny hafa fahazavana eo amin'ny fahamaizina manodidina anay ndreto izay manolotra ny momba anay manontolo tompo
anaiko tariny fanainao masina anaiko hitondra ny zioganao ny entanao sy ny azo fijalianao Jesosy hianatra ary aneo ny toetranao ianao le malemy fanahy sady tsy miavina mpo ianao dia hita fitsarana ho an'ny fanahinay zay na miatrika ady sy tafiotra zay rehefa ianao kosa Jesosy eo no mpanjinay ary rehefa miaritra tahaka anao zay Jesosy mitondra n'izany zioganao zany maneho ny toetranao manoloana ny tranga rehetra isan'andro dia hita fitsarana zay ary anaraka an'izany koa ho mpandresy izay Jesosy tsy mila miady amin'ny favalo akory ary zay fa ianao mihitsy no miady ho anay isan'andro ary tenao dia marina hoe ianareo angina fa izao no hiady ho anareo ianao Jesosy ao aminao zay Tompo dia matoky ary hiadana ny fonay manoatra no ny mpandresy izay satria ianao no efa miady ny adinay rehetra mampandresy anay tahiriziny tsirairay avy Jesosy mandra-piavinao eny amin'ny rahaolanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia manasa mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Fidanan'ny Tompo amintsika rehetra amin'ity maraina ity indray. Sekoly famahana olana androany vahana ny olana tsy finoana rehetra. Amen. Io mantsy fiady anankiray rehefa ny devoly amin'izao vaninandro zao. Ampidiriny eo amin'ny olona tsy finoana sy ny fisalasalana fa tsy misy Andriamanitra ary tsy miasa eo amin'ny fiainanao izy. Andeha jerentsika ny Jaona toko 7. Jaona toko 7 dia vakiko manomboka amin'ny 9 faharoa amby 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro firaviravona tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo akanjan'ny tempolo teo amin'ny fialofan'i Solomona. Dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy nino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko no manambara ahy kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izao sy ny ray dia iray ihany. Dia naka vato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray ko ny asa manao ahoana amin'ireny no hitorahanareo vato amen. Problème ozy ahako ny atao hoe tsy finoana satria problème ny kristianina amin'izao vaninandro zao dia mahay no Andriamanitra, mahay lavitra no Andriamanitra satria Andriamanitra mahafantatra ahoana ozy izy tenin'Andriamanitra zany hoe manana hevitra heverana anao lalana hitondrana anao tsy hitondra loza fa fedanana fa zao be dia be kristianina tsy manaiky izany. Sarotra ny anakenan'izany satria amin'ny fotoana indraindray omen'Andriamanitra taridalana tsy takatra ny sainao hoe ianao dia tsy maintsy mametraka fanontaniana tena ty ve ny lalana. Tsy mety tonga dia anaiky avy hatrany ao anatin'ny fo hoe za tonga dia ok andeha. Dia jerenareo zavatra nitranga teto. Tonga Jesosy dia mitangorona eo amin'ny jiosy rehetrarehetra dia fanontaniana hoe hatramin'ny roviana ianao mbola ampisalasala anay fa ianao ny Kristy. Raha ianao ny Kristy dia tonga dia teneny fotsiny hoe za ny Kristy. Dia ampy izay. Dia ozy izy Jesosy hoe za tsy manamarina ny tenako miteny ny tenako fa ny asa izay nataoko taminareo miprofo sy manambara satria ny ray nanao an'izany. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra naka vato ny jiosy andeha hitoraka an'i Jesosy. Tenenina eo akaikinao apitra hivato an-tananao iny hoe ohatr'izay mihitsy le sary satria izao
amin'ny fotoana ianao vao tafalatsaka ao anaty fisalasalana tsy finoana dia manango-pato ianao hitoraka Jesosy zay. Ny zavatra nitranga dia ozy izy Jesosy, tana jereo vavolombelon'ny asa rehetra nataoko teo aminareo, dia iza tamin'ireny no hitorahanareo vato ana androany. Sasa ianao samy malala, be dia be ny asa mahagaga efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Vavolombelona zany sasa ianao. Fa rehefa amin'ny fotoana indraindray tsika miatrika épreuve sarosarotra, dia tonga manontany ianao manao hoe sao dia tsy misy ary Andriamanitra, misy vavaka nangatanao efa 20 taona tsy mivaly, dia ozy izy ianao sao dia mba tsy hainony ary aho, fa maninona tsy valiny le izy amin'ny fotoana matery aho, dia lasa misalasala ianao. Dia amin'izay ianao tonga mieritreritra manango-bato hitoraka Jesosy. Zay tsy finoana zay tsy maintsy vahana, satria izao Andriamanitra reto tsy ela zany ozy izy tenin'ny Petera, Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany fahelana. Tsy ela zany Andriamanitra amin'ny fahamaliana, fa mijery asa ianao eo am-piandrasana izy. Ianao ve tena miandry am-patokiana n'Andriamanitra? Anontaniana eo akaikinao, miandry am-patokiana n'Andriamanitra ve ianao? Sa ianao mbola isan'ny mpimonomonina? Ozy hoe mahay kokoa no Andriamanitra kristianina amin'izao vaninandro zao. Jerena ny lalana nitondran'Andriamanitra ny Abrahama araka tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha. Taridalana anie tonga dia izao fotsiny nataon'Andriamanitra. Melay ianao eto. Ny fotoana voalohany niarahany Abrahama tamin'Andriamanitra niantsoana azy. Melay eto amin'ny taninao sy ny havanao. Fa hoentiko any amin'ny tany ianao izay hitahiko anao. Dia za tena mitsotra aminareo fa raha kristianina amin'izao zany aloha, dia fanontaniana be dia be no mipetraka. Hoe hoaiza, raha tsy fantatro mazava nitondranao za tsy handeha. Ary raha fantatry Abrahama koa ary le izy dia ozy aho taminao hoe tsy nandeha koa izy. Satria inona nitondran'Andriamanitra azy? Désert. Dia ahoana no anekeny Abrahama ty tany misy anay ty tany mahavokatra be koa ahoana dia ho any amin'ny désert? Fa tsy navelan'Andriamanitra hafantatra, fa le finoany Abrahama zay no tia no tonga ao amiko sy ao aminao, mba hahatonga antsika hanaiky tsy ampisalasalana zay tenenin'Andriamanitra. Andao reto hanaiky fotsiny tsy mahay noho Andriamanitra zany tsy zasy ianao, fa tena izy mahalala ny mahasosy ny mahatsara asy ianao. Ary io finoany Abrahama io no tokony tafatoetra ao amiko sy ao aminao, satria maninona nahatonga ny Abrahama reto tena nanaiky tsisy fepetra nitondran'Andriamanitra, tsara fiombonana tamin'Andriamanitra izy, dia mora aminy manaiky le izy. Ary ty zavatra ray ty mba zaraiko aminareo, ny ilain'Andriamanitra reto tenena amintsika eto foana hoe communion amin'Andriamanitra, fa tsy familiarité amin'Andriamanitra ny ilaina, fa intimité. Samy hafa be zany raha jerena ohatrany hoe mitovitovy. Tsy ianao manana familiarité amin'Andriamanitra ny ilaina, fa ianao manana intimité. Satria familiarité rehefa tena mandeha misy point négatif ao anatiny, satria rehefa zatra mifandray dia lasa memiena ny lanja omenao an'Andriamanitra. Lasa ohatrany tsisy elanelana ntsony fa mifanakaiky loatra, dia tsisy fanajana azy ntsony, fa ny intimité misy secret ifampizarana ao, misy zavatra manokana iombona anao amin'Andriamanitra ao, dia misy secret, misy toerana manokana koa ifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia indraindray tsika zatra miaraka amin'Andriamanitra, manana familiarité amin'Andriamanitra, zatra mamonjy fotoam-bavaka, zatra mihaino tenin'Andriamanitra, zatra manana rythme na fiainam-bavaka, fa tsy tena intime amin'Andriamanitra. Andao tsika hanaiky fotsiny zay fitondran'Andriamanitra, tahaka ny tondran'Andriamanitra ny Abrahama. Dia mahafinaritra be ny tenenan'ny Hébreu 12, toko 12, itenenan'ny Hébreu 12 fiarahany tamin'ny Abrahama ny antson'Andriamanitra azy io. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe finoana ny nanikeny Abrahama rehefa nantsona hiainga akany amin'izay tany ho azo nolova, ka dia niainga izy nefa tsy fantan'izay aleny. Finoana ny vahinianany tany amin'ny tany izay nolazainy ny teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday,
mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany. Amen. Netiny Abrahama tamina finoana tsy mianahana le izy nanaiky fotsiny izy izay fitondran'Andriamanitra. Manasana itsangana. Andao avadikitsika ho vavaka avy hatrany zany tenin'Andriamanitra zany. Misaotra makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indray ny amin'ity fotoana amin'ity maraina ity nafahanay ny fandray taminao teto androany. Mila ahitsy ny fomba fiarahanay aminao. Mila amboarina ny fomba fifandraisanay aminao. Satria indraindray izay iseho mahay ny zavatra rehetra eo anatrehanao. Mahavita ny fiainanay, mahavita ny zavatra rehetra nefa ny ianao nefa ny teny fa ianao ihany mahafantatra ny mahasoso ny mahatsaranay, mahafantatra ny lalana hitondrananay. Hoeto izay Andriamanitra ao anatin'izany tena fiombonana tsara aminao zany isan'andro, mba hatonga anay tena andeha tsy ampisalasalana koa amin'izay rehetra ny fidiananao. Mankasitraka ny amin'ity fotoana ity maimboninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianao andao no manao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika hanome voninahitra azy amin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana mbola ahafahantsika miaraka amin'ny Jesosy eto. Raha ny tenin'Andriamanitra ny raisitsika andro amin'ny maraina fotsiny izao dia ozaka hoe tena arena be dia be ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika teto. Dia reny rehetra reny tena reny mihitsy ny tena iainantsika isan'andro. Ary io ny tena problème dia zao hoe ahoana moa ny ahafahantsika mamadika izany no tena pratika iainana isan'andro. Satria any ny tena problème ny ahafahantsika miaina le tenin'Andriamanitra. Dia zany ny tena ianarana isan'andro. Jesosy ny teny hoe tena zany ozy tsy manameloka anareo fa ny teny izay ny renesinareo ihany no mitsara anareo. Zany hoe reny teny rehetra reny dia hoentina ho tsaraina amin'ny fiainantsika isan'andro, ny fiainantsika anazy. Raha resaka toetra fotsiny zao no nambara teto androany dia tena hoe tena za zao mieritreritra hoe kay Jesosy za mbola manana an'izany, mbola ao anatin'izany fa mianatra ianao isan'andro miaraka amin'Andriamanitra. Ary ity mba misy zavatra ray tena resahako anareo fa nahavariana aty. Olona siantifika dokotera ny teny anazy, dokotera tsy hoe niova fo dia gaga be dia ozy izy hoe ny fahasalaman'ny olona anankiray dia misy ifandraisany amin'ny toetrany. Dia tena miporofolo le dokotera scientifiquement mihitsy hoe raha vao ratsy saina ianao, ratsy toetra ianao dia atakeny any amin'ny fonao, dia mifonao mikisaka ao amin'ny vavononao, dia mikisaka ao amin'ny atinao, dia mikisaka any dia mampiditra any anatinao. Dia avy eo ianao mitady dokotera manao consultation anao ohatrinona ho izay nefa ianao ihany mahay miregle an'izay dia milamina. Izany hoe hitanao tena hoe tarihan'Andriamanitra tsika ampianarina eto hoe toetra amboarina. Fa ao daholo ny sekréana fanasitrana anao, sekréany vahaolana rehetrarehetra. Rehefa be stress ianao dia mamorona problème ao tokantrano. Tay Jesosy tsakana terina misy ianao. Dao vavakitsika. Misaotra mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fotoana indray tamin'ity androany ity sekoly fanasitranana ity. Mino sekoly famahana olana, mino fa ny asa ianao mivany olana rehetra androany satria tsara fiombonana aminao ny tsirairay avy tamin'ity andro androany ity. Ary misaotra indray ny amin'ny taridalana ny amin'ireo teny, misaotra ny amin'ny famanginanay, misaotra ny amin'ny fananarana, misaotra ny amin'ny fanitsiana satria ianao Andriamanitra tena te hahitanay hifankahita aminao amin'ny fotoana iray ny rendez-vous tsara indrindra hiverenanao Andriamanitra. Ary izay mahatonga anao hiteny hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Satria ny fotoana hiverenanao, tianao ny fiangonanao tafahorina, tianao ny fiangonanao tafaverina tsara eo apototry ny azo fijalianao, ny tsena ny fiverenanao. Ary zao izay manomana ny rehetra Jesosy amin'izany fiverenanao zany. Mankasitraka ny amin'ity fotoana androany ity, ampio fanahymasonao ny tsirairay, ampio ny tsirairay avy amin'ny fiainana ny teny isan'andro, amin'ny fijoroana isan'andro, amin'izany toetra andrasanao zany, amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mba olona tena miaina ny vokatry ny fanahy zay isan'andro. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao memboninahitra mandrakizay ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ianao mandehana, hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao Jehovah ka mpandehanao amin'ny fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanamasina.
amen ta iny jesosy daholo tsika rehetra zareo fahasoavan'andriamanitra nato izao fahasoavan'andriamanitra mato izao atsika rehetra amen.